Zanakazo arandranto Iainana nambolena tamina velarantany 700 hektara tao Antsontsy commune ambanivohitra Aboako no nanamariana ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny taopambolikazo an'ity taona 2024 ity no ity toerana ity izay nisy atiala teo aloha nefa ripaka tanteraka izany amin'izao fotoana izao. 80 kilometra eo miala ny renivohitry ny faritra Anôsy no ahitana ity commune ity nefa dia nahatonga solotena avokoa ireo sampandraraha rehetra nanatevin-daharana ny fokon'olona teny antoerana. Efa manana paikady raha ny faritra Anôsy mba anatratrarana ny filana petraky ny filoham-pirenena momba ny Madagasikara rakotra lamaitso. Isaka ny androany aloha zany dia azo atao hoe tratra ny tanjona satria rahantsika mahita angamba ny solotena tonga tia atoerana tamin'ny fametrahana ny fanombohana ny fambolekazo amin'ny andro androany fa nahitantsika nyreny solotena ny sampandraraha-panjakana sy ny sampandraraha tsy miankina ao Fort Dauphin zay tonga taty atoerana nanatanteraka an'izay fanombohana ny fambolekazo amin'ity taona ity zay rahantsika mahafantatra fa ny tanjona zany dia ny hoafahana zany mamboly any amin'ny 80 tapitrisa zanakazo eran'ny Madagasikara amin'ny ty taona 2024 ity mba hieritreretana zany amerenana indray any Madagasikara ho rakotrana. Iainana ny zanakazo zay novolena tandroany ary fanombohana ho zay teo ny androandroany satria itohy izay fambolekazo zay ary ho apetraka isaky ny commune zany ny politika na ny paikady ametrahana pépinière ahafahan'ny commune manentana sy mampirisika vahoaka ao aminazy ao ampitombo na iotran'izay 80 tapitrisa zay ary ny fambolekazo isaky ny commune. Ho antsika ty amin'ny faritra Anôsy dia ho apetraka ho andraikitra ho andreo ben'ny tanàna vaovao amin'ny commune 7 ny ahafahana mametraka an'izay pépinière zay sy mametraka programme an'asa isam-bolana ahafahana manao fambolekazo amin'ny alalan'ny paikady anankiroa lehibe. Voalohany ny fampivelarana ny resaka asa tana maro isaky ny commune. Ny faharoa ny fanentanana sy ny famporosiana anireny ataontsika hoe sekoly satria miainga avy any amin'ny sekoly ny fanentanana sy ny fampianarana mahazava-dehibe ny resaka hazo dia ireo sampandraraha misy koa isaky ny commune mba samy mandray anjara zany ao anatin'izay fambolekazo zay fa tsy ho sarotra dia ho tratratsika ny tanjona ny hamerina ny Madagasikara ho nosy maitso ary ho rakotrala araky ny tanjona zay apetraky ny fitondram-panjakana sy ny filoham-pirenena. Itoetrany ny fambolekazo rehefa misy ny lamina ho an'ny fanaraha-maso ireo hazo voavoly ireo. Fanamarihana ny taopambolekazo, fanokafana ny taopambolekazo 2024 niarahana tamin'ireto vondron'olona ifotony sy ny fokon'olona avy ato amin'ny fokotany Antsotso sy ny commune Aboako. 700 eo zany hisan'ny olona aloha tonga teto dia amin'ny ankapobeny aloha tratra ny tanjona raha ny fambolena zanakazo satria raha ny vinavinaina raha etsy ny zanakazo ambolena dia mbola nanomana koa zahay voankazo graine zany ambioka izy graine eo amin'ny 50 kilo eo ho afafy koa par avion koa graine na Luciana graine madinika kely zay maromaro avao maromaro hectare avao vitan'izay fa afafy par avion zany le izy dia hita eo moa zany omena miandalana iny ihany donné exact momba an'izay rehefa vita le izy mbola ao anatiny manao anazy amin'izao fotoana zao. Androany koa zany dia nanarotana nanentanana an'ireo olona reo ny fanaovana aro afo sy ny tsy fanaovana afo anatin'ny zone nambolena androany ary ny fambolekazo dia tsy mijanona teto ihany fa isan-kerinandro dia efa mandamina zany reo plateforme environnementale reo sy ny partenaire rehetrarehetra fa samby mitondra zanakazo makaty isan-kerinandro dia samby mamboly isan-kerinandro
mitady andro ray tsy asana zany anatin'ny herinandro dia lany somatsara mihitsy ny 4 millions jeune plan pépinière fanjahira io efa nifanarahana tamin'reto vondrolo lay fotony reto fa ry zareo no hanaramaso dia izahay manao encadrement isaky ny herinandro na isakindro isaky herinandro manao suivi aty fa tsy mijanona tretra ihany zany zay fambolekazy zay fa misy fanarahamaso foana mba hiassurena le réussite any amin'ny farany. Marina fa izao no Tontolo sady dia no ny fiaraha-miombonantoka teo amin'ny faritra Anôsy ny plateforme environnementale ary ny fibeparitsy ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana Maharitra sy ny avy ao amin'ny serasera sy ny kolotsaina.